Monseigneur Ranalvelo Samuel John no namaky izay fanambarana izay maharitra 2 minitra izay. Vakina amintsika ny fanambarana izay petriniasa tamin'ny anonimité. Nandinika ny valiny fanontaniana miisa 13 avy amin'ny filoha 5 aperinasa sy ny teo aloha sy ny solitenany ny mpivory. Ny fotoana ny rana indinika teto tanatin'ny fanahin'ny 4F dia natsapanay fa tompona andraikitra izahay tamin'ny zava-niseho teto amin'ny firenena, ao ny nety ao ny tsy nety ka miteraka ratra. Koa voniny izahay hijoro modely amin'ny fampihavanana ary fanometanana ho amin'ny fitoniana maharitra mba hirosoana ho amin'ny fampandrosoana. Miantso ny vahoaka ihany koa ho amin'izany. Isaorana ny filoam-piangonana efatra nanampy tamin'ny fampitiniana hirosoana ho amin'ny fampihavanana hatreto. Isokatra amin'ny fampandraisana anjara ny vahoaka avy amin'ny faritra samihafa nidinika manaraka ary ho faritana tsy ho ela ny daty anaovana izany. Antananarivo 12 Janoary taona 2024. Nanao sonia ireo filoanandray anjara sy ireo filoam-piangonana dia ifloisany Ery Rajonary Mampianina filoam-pirenena, Profesora Zafy Albert filoam-pirenena teo aloha, Ratsiraka Didier filoam-pirenena teo aloha, Ravalomanana Marka filoam-pirenena teo aloha, Rajoelina Andrinirina filohan'ny tetezamita ary ireo filoam-piangonana Monseigneur Ranalvelo Samuel John filohan'ny FFKM sady filohan'ny EEM, Andriamatora Sendasina Lala mpitandrina filohan'ny FJKM, Pastora Dr Kotandor Modeste filohan'ny FLM ary Monseigneur Don Marie Razanakolona filohan'ny ECAR. Izay zany ny fanambarana atolotra antsika rehetra dia manatitra ny fisaorana sy fankatelemana ary ny firarintsoantsika menakavy. Episode tompokolahy mankasiraka tompokofavy.